Ambotrimanjaka isan'ny toerana manambitana noho ny fananany velaran-tany midadasika izay azo volena sy ahafahana miambotoy izao 5.7 sy 10 kilometatra toradroa no velarana Ambotrimanjaka ary manana ponina hatrany amin'ny 2.7 sy 903 sy 4 izay mipetraka amin'ireo fokotany misy 520 raha ny atotanisa izay voaray. Zay ato amin'ny commune Fombonana sy Ambotrimanjaka. Fombonana Ambodrapeta Ambotrimanjaka Kadimanga. Tsy manaiky an'ity fantotofana ity zahay satria na majinika kely isan-karazany hatramin'ny kely indrindra ary paka fozaorana, paka trondro, piopitondro, pamboly, indrindra fa ny olona velona amin'io hatrany za mivelona amin'ny tambary io ka tsy manaiky zahay vahoaka n'Ambotrimanjaka sy Ambodrapeta ary Fombonana ary Akadimanga. Indrindra fa ho anareo izay miteny hoe voaray anay vola zay tsisy naray vola zany zay na kely ary tsy voavidy vola ireo olondreo ka zany tsy anakenay mihitsy na ho faty azy zahay dia tifironareo fa zay tsy manaiky an-tambary ny totofana tompoko. 700 hektara no velaran'ny tanimbary raha toka 7.7 hektara kosa ny baimbo ary 4.7 hektara ny tanety raha ny refy voaray hatrany 907 sy rayal na 2.7 dia mpamboly avokoa izany hoe mivelona tanteraka amin'ny fambolena vary sy ny mangahazo ary ny sonjo sy ny sisa ihany koa 500 sy roal na 9.7 no mivelona amin'ny fiompiana toy ny gana, akoho, gisa, ny fiompiana omby, ny kisoa ary ny fiompiana hafa ihany koa 3 sy 900 na 3.7 isanjato kosa no mivelona amin'ny asa fanaovana biriky. Manana ny tantarany sy ny antom-pisiny avokoa ny tanimbary lehibe vakoka ho an'ny taranaka ary natao ifampitazaina eo amin'ny samy mpiaramonina sy ny mpiarabelona. Ny ala fahendrena malagasy tamin'ny andro Andrianampoinimerina napetrako ny hoe andeha anareo vahoaka inona no meko an'ireto vahoakako reto ndeha ajariako ny tambary nasiny ny fefoloha dia nasiny ny fefoloha rehefa nafefoloha dia ataony ny tambary namoronany an'izao be tsy mitatatra izao satria na ny tena Andrianampoinimerina dia ny fahavaloko voalohany izy dia ny misary ary raha misy misary dia maninona ny olona nona ary rehefa nona dia maty tsy afaka manoenina maninona ntsony zay zany le fantrona nentina natao tety maninona reto tompoko raha misy tiany fanjakana tao ampisonitra amin'ny farim-piaina amin'ny vahoaka etya miopy mamboly ary zany rehetrarehetra zany zay amin'ny fahaizan'ny olona miaina ety maninona raha tsaraina le fiainan'ny olona zay efa io fiompiana fambolena io tsy vary rery ny sitrahan'ny olona ety araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia findra any Bevoay ireo mponina etsy Ambotrimanjaka sy ny manodidina mba ho fanatanterana ny tetika asa tanamasoandro. Maro amin'ireo malagasy anefa no tsy mahafantatra akory izany toerana ikasana amindrana azy ireo izany indrindra fa nampiray tanindrazana aminy aza izay efa nanazary tetsy Ambotrimanjaka antonany maro rehefa nanontaniana momba ity Bevoay ity. Zay any faritra Alamavono andrefa ny solira le toerana za mbola tsy tany misy le Bevoay tanàna any Marivoay ny hitako tsy hitako samy Bevoay eo Tanjomaty zao nisy faray Bevoay lalany makany aiza moa zany mialany Mangidy tsy hitako zany toerana zany kay le Bevoay tsy fatako Bevoay mbola tsy hitako zany efa ihaniko fa mbola tsy hitako Bevoay any vetivety any Tiliaran zany misy an'izany Bevoay zany fantaro ary fa any amin'ny commune Ambaikily distriktan'ny Morombe faritra Atsimondrefana no misy ity toerana ity ka ano amindranana ireto mpamboly izay mivelona ao Ambotrimanjaka ireto raha ny fikasan'ny fitondram-panjakana. Tsy vao omaly na afaka omaly akory nanao fihetsiketsena ny mponina eny Ambotrimanjaka na ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny fanotofana ny tanimbary sy ny tanindrazan'izy ireo saingy dia mbola miziriziry ihany ny fanjakana amin'ny anatanterahana ity tetika asa ity toy izao indrindra ny zavanisy teny Anosy Zaivola ny herinandro teo iny. Problemako teo ary tsy nalavosako tanindrazana zany tanindrazako amidy trozena filoham-pirenena veny varotako tany filoham-pirenena tokony mba hanampony madinika ilay olona
Arawa fato zay jereny zany hoe. Samy zava-misy eto Madagasikara potingerina fiainana. Zay dia tia za zao no atao hoe lehibehibe efatra amin'ny fitopolo taona zao ny taona anao zany ny dadanay a niteraka ary ny dadanay a efa maty dia misy tsy ho andreo ny dadabe anay a efa manjato taona ny tsony tety dia mba aloha zay mba hipetraka amin'ity mipetrahan'ny razanay ty ihany zay raha mba azo atao hoe zay no mba ankatahanay aminareo tompo raha mety zay zany mba mety tamin'io fotoana ny dinany apipa teny an-toerana nanao ny tombam-bidin'ireo fananam-ponina teo izay vola vao nafantatra ireo mponina ireo fa isan'ny oravana ny tranony ary hototofana ny tanimbarina. Tena marina zany izy en commission anao évaluation zany hoe anao ny tombam-bidin'ireo le toe sy zavatra misy ety io technicien daholo manao évaluation misy olona fito sa valo ny membre ny commission d'évaluation ao dia io zany mametra an'le izy na zaza tsy mahalala ohatriny anaovana ohatra fa mivoaka avany le izy dia manao état de défi izy zay nataony tompo mazotsika mahazo an'iny ela ranomaimbo iny canal na andretany dia mahitotsika fa vahoaka maromaro no tsy manan-kialovana sy tsy manan-trano amin'iny manina raha ireny nomena an'izany tany misy malalaka an'izany dia omeo fambolena izy fa izay aty efa velona aloha zay velona amin'ny taninay mana tany zay ahafahanay mivelona tsy mbola nangataka tany amin'ny fitondrana zay na dia tsy mbola nahazo jiro raha teto amin'ny fokotaninay zay tsy hipetraka amin'ny conteneur tsony tahoran'io dia ministra roa dia ny ministry ny fanajariana ny tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy niaraka tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jony notrony ny solombavambahoaka ny chef district sy ireo mpiara-miasa taminy izy ireo no nidina teny izay vola mba andresy lahatra ireo mponina amin'ny fandravana ny fananany saingy nitazona ny teny nomeny ireo mponina izay vola ireo. Izay nanitarana ny tanàna mba isokafa ny sainao. Nafana tanteraka ny adihevitra teo amin'ny rotonta nanana sosikevitra ireo mponina io izay vola ny amin'ny fanatsarana ny fiarina sy ny trano izay fonenana izy ireo. Fa raha tonga teo ny ministry ny fambolena dia tehiteny aho hoe mahafinaritra dia matoa ministry le fampanantenana menao omeo sezika zahay ampitombona ny fokabary raha hektara hitombo vary 10 taonina raha 5 taonina no zakan'ny raha hektara dia ataovy 10 taonina ampio zahay anao an'izany raha ratsiratsy ny tranonay omeo voly zahay amin'ny préhabitat reny efa nisy tamin'izany ampiakaro ny tranonay efa voninandoha an'izany zahay zay no tenin'ny vahoaka mpitondra teny ihany monko ny tenako tsy mahatapaka na kely azany satria ny vahoaka no miteny dia ozy izy hoe tsy hiala hony izy. Nandritra ny fanambarana sy ny fanazavana momba ny yaya amin'ny tetikasa Tanamasoandro izay nataon'ny fikambanana tany no nahafantarana fa vola mitetina hatrany amin'ny 570 sy 2,000 lavitrisa ariary izany hoe sahaboy 100 tapitrisa euro izay mitovy amin'ny antsasaky ny fitambarany tetibola famatsina sy hoety miasan'ny fanjakana malagasy mandritry ny taona 2012 no ampiasaina amin'ity tetikasa ity. Ankoatr'io fampiasam-bola goavan'io hoy koa ny fikambanana tany gazy dia isan'ny olana lehibe ihany koa ny mahakasika ny fomba amerenana azy vola ho averin'ny taranaka faramandimby misesy ve ary amin'ny endrin'inona raha toka notrosaina araka ny mety ny fisehony hoy hatrany ny fikambanana tany nandritra ny faneho-kevitra izy ireo momba ny tetikasa no mafisin'izy ireo ihany koa nandritra izany fa tokony mbola mila fanadiadiana amin'ireo mponina voakasika ity tetikasa ity fa tsy atao bodongerony. Taorian'ny fanapahan-kevitry ny fitondrana fa afindrany be voa ireo mponina izay voakasika ny fanotofana sy ny fandravana dia nanao etsika nanehoana fa tsy mankasitraka izany famindrantoerana zany ny mponina teny Ambotrimanjaka. Eno an'le tenin'le ministre sy filoham-pirenena ao an-tsaina vadika ana be voay tanindrazanay ty tsekenay na ny loha na ny torana azy na misy lahy mandrikary tsy manaky Ambotrimanjaka zay ary nambara mihitsy fa tsy ny tanimbary ihany no totofana fa fariboatra Ambotrimanjaka Ambodrabeto hatrany meritse tosika rehetra eny no antofana an'ity tanimbary ity dia zany ny tena zavatra mampalahelo lazaina Ambotrimanjaka fa efa nandray vola hoeto makaty izay olona nandray vola
mba jerena hoe iza marina lena andray vola olona ave ty ambotro manjaka ave zavatra misy am'izao fotoana zao lazaina fa olona voakarama indray reto olona manaraka mitokona mitolona am'izao tanimbary zao laiza ampidirina am sehatra politika le izy misy mpanao politika koa nge mba manana amin'io tanirazana io maharary an'io izy fa tsy miteny fa rehefa miteny ve izy de lazaina ampidirina mpanao politika fa izay vahoaka ambotro manjaka mbola tsy ireo ihany fa mbola ho avy ny olona rehetrarehetra fa manentana anareo fitondram-panjakana zay efa manana sosikevitra efa nitolorana sosikevitra nareo miaraka ny solom-bava-bahoaka anay fa misy tany omena anareo akoatran'io fa maninona ny tsy maintsy tamimbary io ihany fa ny olona de efa vonona mihitsy fa ho isy raha latsaka eto raha ohatry nareo ka mbola ikiry biby amin'io ary maso tsy amidy ary tsy atakalo ny tanindrazana ho iatrany ireo mponina ny azo ambara dia tsy maintsy isy fiatraikany eo amin'ny sehatra ara-toekarena eto Madagasikara ny fanotofana io tanimbary io ankoatra ny fampitehan'ny asa fiveloman'ireo mponina toy ny fiompiana sy ny asa fanaovam-biriky ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe afaka anao fivelomany tahaka ny teto ve ireo mponina ambotro manjaka ireo izay afindra any amin'ny faritra nosy lehibe teo ambotro manjaka izy ireo teno nalatsahan'ny tavoniny nameloman'ireo zambeny taranany sy ny ankohonany saingy ankehitriny dia afindra tsy mba manodidina Antananarivo akory fa any Bevoay efa betsaka ireo nilaza fa tsy misy fiatraikany mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ny fanatanterahana ity tetikasa Tanamasoandro ity enjeniera iray no sendra tafarisaka taminay ka naneho ny heviny makasika izao tetikasan'ny filoham-pirenena izao projet lehibe rehetra dia misy lafiny efatra volet moa fiteny anazy hoe volet teknika iny le mety hoe planina le trano sy ny kajikajy madinidinika rehetra zay ny volet voalohany volet faharoa dia nitsony hoe volet socio économique io ndray zany de le fijerena le vahoaka ny vahoaka de mizara roa am'izao raha ny atao Antananarivo hoe misy ireo vahoaka lazana hoe bénéficiaire zany hoe ny mponina Antananarivo zay azo tombotsoa fa misy kosa ireo vahoaka zay hiaran'lay izy amin'ny lafiny ratsy zany hoe population victime de ireo vahoaka nambotro manjaka zay ho alaina ny tanimbarina zay ny volet socio ny économique moa zany de hoe isy tombony ho an'ny firenena marina ve inona le impact positif tombony amin'ny firenena amin'ny fanaovana amin'ny Tanamasoandro io zay zany hoe volet technique socio-économique ao ndray volet environnemental azotsika avy hatrany hoe inona ny vokatra eo amin'ny tontolo iainana zany hoe rehefa totovanao ny tanimbary inona nisy nitondra-drano inona ny hoe potika ny tontolo iainana mety misy zava-maitso potehanao mety hoe misy ala mbola amin'ny sisitsisiny ary mety horavana kely sy ny sisa mila idiniana tsara zany fa tsy tampotampoka ohatry zao de ny volet farany zany moa de le volet financier resaka vola financier zany hoe resaka vola hoe ohatrinona ny vola olany ao fa ny tena fananontaniana goavana de zao raha misy atao koa sinoana karana ametraka miliara ao roa ihany ny zavatra mety isy na solonao mivolany samborona io zany na misy tombotsoa azony ohatra hoe ampanofany le tranonamboariny tao de isy tombom-barotra ho azy na omenao volamena ry somamanina ry izy na misy zavatra azony ao mila fatarina ihany koa zay fa tsy maiky fa tokony voalany izy de natomboko ireo volet anakevatra zao fanontaniana mipetraka ho an'ny tsirairay arak'izany ny hoe tena tombontsoa ho an'ny malagasy tokoa ve ny fanatanterahana ity tetikasa Tanamasoandro ity inona ny tena antony anaovana azy eo amin'ny tanimbaribe ity izay tsy lavitra sy tsy miala kilometatra lavitra an'Antananarivo akory raha toka ny fahatereny sy fitoanana Antananarivo no anaovana azy ny hita de tsy maika ho an'ny tombotsoam-bahoaka ny politika ny fitondrana ankehitriny rano jiro vidim-piainana ny tsy fandriam-pahalemana isaky ny elakelan-trano ireo dia samy manenjika ny vahoaka malagasy avokoa amin'izao saingy tsy misy ny vahaolana maharitra ataon'ny fitondrana hatramin'izao hatreto dia mbola manamafy ireo mponina fa tsy hifindra any Bevoay no tsy hivarotra ny tanindrazany